Topoklasy topoko vavy ankafaliana no iarahana aminao amin'ity takariva ity manolotra ny arahaba mba pirarintsoa sanam-panajana indray ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ao tanatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny makasika indrindra ny fihetsiketsehana samihafa ny tanterahan'ireo fikambanana izay manohatra ilay tetikasa goavana ny toliarandry ao anatin'ny fitrandrahana ny arena kibony tany moa izany rehetra izany ankoatra izay isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny fiaonan'ny ministry ny fitanterana tamina tompona ndraiky mpanjakana afrikanina makasika indrindra zany ny fitaterana nabakabaka no natao vaindondresaka tao anatin'izany fiaonana izany napiakapeo ny fikambanana samihafa izay manohitra ny fanomezan-dalana ara-tontolo iainana na ilay antsotsika hoe permis environnemental nylay orinasa mpitrandraka toliary sanjy androany raha ny fantatra moa dia niona tampampalala vaovao izy ireo ary namosaka ny ahihahany eo anatrehan'izay fanomezana fahazahon-dalana izay. Nampiakapeo ny mpikambana avy amin'ny fikambanana mazoto sy ny fikambanana masikoro nandritra ny fiaonana tamin'ny mpampalala vaovao androany. Ho an'izy ireo dia tandidomindoza ny faritra Tsimotsinanana vokatry ny resaka fitrandrahana arena kibony tany. 12 kilometra tsy lavitra ny Ifaty sy Mangily. Zay toerana fitsangatsanganana any Toliara, sahala amin'ny Full Point. Zay toerana misy olona mihaza, vezo, misy mihaza ny velo amin'ny moron-ranomasina iny. 12 kilometra zany ankaiky zany. Dia alefa foana le autorisation efa nresana tamin'ny ONE zany zavatra zany. Dia izy no ONE tamiko dia ahoana ny anaovana an'iny dia fangaza zay fampirarahanao amin'izany hoe tany razana zany hoe tany evenay misy olona mivelo any dia hoe fampirarahana atao zany zay amety an'le izy mba ahafahana mitrandraka amin'ny société zany omena foana mitonga ilankana amin'ny société. Fa le olona tokony orvanone ny tontolo iainana tsy raharaha ila izy dia zay mahatonga an'izao resadresaka zao ifanaovana amin'izareo ny fampiantso ny olona rehetra any. Ny olona rehetra any mahafantatra an'izao zavatra rehetra zao. Ny olona rehetra dia mahalala satria ny olona taloha tsy nahalala. Dia ny tambatambazina ny olona anake be da be tsy nianatra ny ambanivohitra. Dia tenena omena 25 000 tonga ny société manome 25 000, manome 10 000, 25 000 zany any vola be dia manao soniny olona. Dia namboarina zala le soniny ao amin'ny travail manana proof nanamboarina le soniny zay dia nahazo soni 84% les sociétés hoe d'accord ny olona any dia mena ny ONE dia iny ny tenen'ny ONE ok rehefa natao consultation publique tonga tany ONE nahazo rakoraka tsy d'accord ny olona satria zahay amin'ny zon'olombelona nampianatra ny olona any hoe grave be zavatra io misy fiatraikana amin'ny fahasalamana misy rano maloto ariany zareo rehefa le izy ambony ranomasina niala ivelomantsika nazavaina amin'olo le olona zany hoe inona ny mety conséquence ratsy le izy ny impact io tsy nazavaina taloha dia nanomboka teo ny olona mahafatapatatra le izy raha atao fikambanana masikoro moa zany nanazava ihany koa tany dia eo zany ny olona zao manomboka tsy tian'le izy ary nahazo soni be da be zay isaky ny commune fokotany sisy. Dingana maro no tokony arahana rehefa nome alalana hitrandraka Fasimainty raha ny fanamariany avy ao anivon'ny Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement eto amin'ny ranomasimbe indianina. Ary tao anatin'izay dingan'izay dia efa nisy fifampidiniana le atao hoe consultation publique miaraka amin'ny fokon'olona rehetrarehetra zay voakasiky ny tetikasa kasany atao amin'le fitrandrahana Fasimainty. Natao tany Tuleara io consultation publique io tamin'ny volana octobre 2014. Ny tena koa nanatrika an'izany consultation publique zany teo akotovako tao dia tany koa ny solotenany au commissariat aux droits de l'homme ao amin'ny firenena mikambana. Dia afaka miteny aminareo fa ny tenako zao dia nahita fa ny solotena avy any amina fokon'olona farafakely ny 20 eritrereto hoe firy ny isan'ny olona ao anatin'izany fokon'olona anankiray izany fa solotena amin'ny fokon'olona 20 tao efa nilaza mazava ary nametraka taratasy mazava nilaza fa manda ny anomboan'ny Toliara Centre ny tetikasa fitrandrahana Fasimainty any amin'ny faritra iainana. Dia averitro indray fa tsy hoe zahay sy ny Teo sy ny fikambanana masikoro ihany akory tsy manaiky an'io fa efa misy taratasy mipetraka mazava eo anivon'ny ONE milaza fa farafahakeliny 84% amin'ny mponina any amin'ny toerana anaovana ny fitrandrahana Fasimainty io dia tsy manaiky le tetikasa. Commune efatra moa no voalaza fa voakasika amin'izany resaka fitrandrahana arena kibony tany izany.